Fa isan'ny daty mampatsiaro zavatra maro nandalo teto amin'ny firenena ny alatsinainy fahaenina amby roapolo ny volana Janoary 2024. Ho fahatsiarovana ny datin'ny 24 Janoary 2024 dia nanao fotoam-bavaka ireo mpiasan'ny orinasa AA izay mampiasa ny fitaovan'ny TIKO ankehitriny. Ny tetsy Behoririka, ny tetsy Tanjombato ary ny tany Andranomanelatra Antsirabe dia niaraka niombom-bavaka androany. Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny mpitandrina izay mitondra ny fotoana no nilazany fa tsy tokony hisy ny valifaty eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra ary mahery ho izy tsy mba manao valifaty izany. Nanamarika kosa ny tale jeneraly ny orinasa AA lanto rabenatoandro fa dia daty sy haikosehany eo amin'ny tantaran'ny orinasa ny daty 24 Janoary. Mahery ny 900 izy ny fahasimbany ny foto-drafitrasa nananany orinasa. Nametra-panontaniana koa izy na fifandrifian-javatra na ahoana ny antony anjojay amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao.